Nandray ny fankalazana ny andro esa-pirenena momba ny ala kosa ny sa maintso anala mandraka ao anatin'ny commune Ambatolaona tamin'ity andro androany ity no nitanterahana izany rehetrarehetra izany. Loha hevitra ny fidina manokana tamin'izany moa hoe ny ala, ny toetrandro ary ny fiovaova. Ny tondra-drano sy ny haintany ny seteto Madagasikara dia vokatra nateraka fikorotana ny toetrandro noho tsy fisian'ny fikolokoloana ny ala. Hoy Andriamatoa Ralava Beboarimisa, ministra ny tontolo iainana, ny ekôlôjia, ny ranomasina ary ny ala. Efa misy ho ny ministra ny paikady nofaritany ministera eo amin'ny ady amin'ny fampianana vesatra fikorotana ny toetrandro. Mitetikasa manokana ao anatin'ny ministera dia misy fanovanana ao anatin'ny drafitra ny ministera na ny organigrama ministera dia misy ny atao an'ireo bureau national de coordination an'iray dia izay misahana manokana momba ny ataontsika hoe carbone voamaly zao tena koa no nanao sonia ny fanarahana ny araka tamin'ny WCS amin'ny resaka an'izany atao hoe fivarotana carbone izay ary misy fidiram-bola ho an'ny firenena io satria ny atsasany izany hoe 900 ny vola azo amin'io dia hoentina ho an'ireo communauté locale nareo olona any fotony manodidina an'ireo ala ireo zay zany dia sehatrasa anankiray ao anatin'ny fiovana ao anatin'ny ministera koa dia nasiana koa atao hoe bureau national de coordination ny changement climatique io sehatra anankiray io dia azahoantsika vola manokana avy any amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena raha tsy resaka fotsintsika ny banque mondiale izay isahana manokana zany an'ireo tetikasa isasokajiny avy ao anatin'izany fiovaovan'ny toetrandro na changement climatique zany. Ny aiky ny ministra fa tsy ampy fanentanana mivoaka malagasy eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa fikolokoloana ny ala. Loha hevitra novidina tamin'ity andro ny tanàna marina ny andro iraisam-pirenena momba ny ala ity ary ny hoe ny ala, ny toetrandro ary ny fiovana ka teto amin'ny sa maintso anala mandraka ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambatolaona no natanterahana ny lalona ofisialy tamin'izany. Manana finiavana mipona ato amin'ity commune ity amin'ny fambolikazo hoy ny ben'ny tanàna eto toerana saingy tsy ampy ny enti-manana. Ankoatr'io olana atrehan'ny roapolony atao anivon'ny fokotany mandraka ihany koa ny tsy mbola fisiany herinaratra hatramin'izao. Manomboka tany 2000 leo 69 nefa nisy jiro teto mandraka amin'izao fotoana izao nefa maizy nefa apotraka no mazabo mandraka tamin'ny première république, tamin'ny deuxième république, tamin'ny troisième république dia maizy napotraka no mazabo mandraka aveto nefa ny voaran'ireny dia raha tsika mohita amin'ny rano be mandeha tia io manodina ny hydroclinika ao mandraka nefa dia maizy ny mandraka zava-misy zany zao amin'izao fotoana zao tsika dia lasa mampiasa gropy nefa efa potriky ny jiro. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna trany nizaka ny voka-dratsy ny oram-be ny kiza teto Madagasikara tamin'ny fotoana nandalovan'ny rivo-doza Treza ihany koa ny taty atoerana tao andaso be avaratra dia nisy ireo olona namony ainy sy ravatrano noho ny fianjaran'ny tendrombohitra. Tanimbary 10 hektara ny tototry ny atsanga sy ny fasika raha toka tanimbary mirefy 30 hektara ny dipodrano tanteraka. Ankoatr'io maro ihany koa tetezana tapaka. Nanao antso avy amin'ny tompona andraikitra momba hidiny fotony hijery ny fahavazana ny atoerana amin'ny ben'ny tanàna.